Petrapetra. Misaotra. Mialatsiny rehefa manelingelinanao arivariva efa atao ampiasana ihany a fa ozy patio hoe efa lasa nody hony ianao. Somary navisabezatra ny lohako dia naderody tsy fantatry natazy na gripa. Ka sao dia aloha iverina amin'ny manaraka mandalo. Efa elany ihany tonga dia efa ninona fanafody dia efa niafaka enao tonga teo ary anie efa saika iverina ny ampiasana ahy. Ndre ato an-trano tokoa ny fiasananao monsieur Raoel. Ka ino ny za tatondianao ranja zava-dehibe mateo anao tonga arivariva ohatr'izao fa tsy niandry rapitso. Eny zava-dehibe ihany nefa tsy zava-dehibe koa arakaraka ny mandray azy amiko le izy aloha zava-dehibe mihitsy monsieur Raoel. Fa ina ty mampiretika ny ranja mba ao ve madame Firzay? Mbola any ampiasana izy aloha fa raha ohatra hoe atsona izy dia atsontsika. Aloha zao ihany ka nareo mivady ihany tsinon'io zavatra fantatrao ve moa tsy ho fantany? Efa reka any aloha le fanolanana kely teo aminareo Sklody ahy. Lene Sklody ahy iny efa mahazatra mandalo fotsiny reny fa ny momba manda ho any andanako anao aty arivariva aiza moa ny dodonera mba misy fahasairana aty aminareo foana. Fa misy inona ranja dia mandramindrambe ry ianao iseho vady ve mandy? Eny ohatra ny hoe izay ihany nefa tsy zany koa fa momba ny manda mihitsy zay no lehako ty. Fa ahoana fijerinao azy? Efa lasa direktera izy zao. Direktera anie izy zanako ao ekeko zany fa tsy mbola azoko foana nge ny atondianao ranjy. Manahirana azy adaikatra miteny azy aminao Raoel. Sao dia mifiarahany amin'ny ora zanako Radova sy Virginie raha no tianao lazaina amiko e. Zay indrindra ny amin'ny ora sy manda atao ahoana reny Raoel? Mamieritreretra kosa nareo ry papa sy maman. I manda anie miaraka amin'ny ora fa tsy ny fianakaviany. Ny nareo voatanisa ambany hoe mpanasa lamba ny reniny tsy fantatra izay nahafatiny indray. Angamba kosa mba manaranaka le aretiny. Aza miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidiranao ianao ry mialy a. Teniteny foana zany olona miteny hoe tarana bantsy foto-bonefa. Tsy maintsy mba fotom-pitorana ihany koa izay fianakaviana idirana fa arakaraka iny ange ny fiainany e. Mbola tanora saina nareo ka tsy mety atoro e. Tsika akory tsy biby. Jeremy mialy zao mivoay. Manatody izy dia ny amin'ny fasika eny. Dia rehefa teraka izy dia tonga amin'ilay fitenenanareo eny dia merite. Zay alehany ihany dia alehany. Tsika olombelona natao hisy ray, nisy reny, ananatra, hiteny, hitantana, hanoro. Marina zany. Ary voalazanao teo daholo ny adidiny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Fa za kosa aloha tsy naheno hoe natao andrarako izy. Tena adidinay miteny azandry miora. Fony mbola kely manko ianao dia nirarana tsidina amin'ny tohatra fa sao dia mianjera. Mandratra anao zany. Inona zao ry maman ny idiran'ny fitiavana amin'izany? Mangina ianao ry mialy fa tsy mbola mataka-javatra. Raha mihinana sakay zao nareo roa tsy maintsy nirarana. Mandoro ny sakay tsinona. Mazava tsara nge zany papa e. Ary mety fitiavanareo koa ny nanaovanareo an'izany fa tsy misy fahazandry miora. Rehefa tsy azo atao dia tsy azo. Tsy adina hevitra mihitsy zany. Maman, ekeko fa tena adidinareo mihitsy ny nandraranay. Raha ohatra ka mbola tsy nahay nanavaka ny tsara sy ny ratsy zay roa. Ary mety tsy azo natsoina ho ray aman-dreny koa nge nareo raha tsy nanao an'izany e. Ka izany ianao no nirarananao tsy araka amin'ny mande. Tsy miendrika anao izy. Mazava. Tsy mbola mitorotoroana koa raha ianao dia efa nahalala ny rano zay. Tsy mitovy amin'ny fiainantsika raha ny olo ohatran'ireny. Fa inona ny jerevanareo e? Mitoetra mampanasa vola makarena hoe tsy mitovy amintsika ry zareo. Toetra, vola, tsy mitovy e. Mbola tanora dia tanora nge dia efa maty mivadiny ranjy. Ianao indrindra mahita izay namelomany an'izy roa lahy teo. Asa, mety nangalatra angamby izy na. Zay setra nge mba miresaka foana ry maman e.
izy ny teny tamiko fa tamin'ny maty ny dadandro zareo dia efa niasa tato amin'ny hotely ho madame Ranja. Sady zareo koa nge ohatra ohatrany hoe ampiany monsieur Raoeliny. dia ny tsara kory miala isidra ve mba ataondry namany ny olona ohatran'ireny no miteny hoe Raoelina no mamelona anazy tsy dia te hiresaka loatra momba an'iny aloha ahy fa raha mbola zanako koa tsy ilaiko miaraka amin'ny olona tsy ahotsyahoana ohatr'ireny vita kabary disy dao zary vinavinana zarynana imiora dia tovavy sady matotra manta mety hitanao hoe mitokatokana izy fa tsy midika mihitsy hoe zany hoe miavinavina izy tsy mahatanty faoriny ireny Raoelina fantatro tsara ny madame Virginie dia ho samy hafa amin'ny olona ve miora ozy ianao ny olona taloha ny milaza hoe novadiana mibetsaka fa nirafizanina ny tsisy marina hatramin'izao zany teninao zany fa tandremo ny ankehitriny nge ny tanora manorina amin'ny fiarahany eo amin'ny fitiavana Ranja eny na dia ho any akady aza ve ahoana moa ny lazanao hoe ho any akady dia ho any akady ve imanda raha ohatra miaraka amin'ny ora mba zavao efa tsy azo miariary ohatry ny fahiakandrana monsieur Raoelina dia ho zakany manda ve ozy ianao hividy kiraro akanjo firavaka sy ny sisy miora koa ve ozy ianao dia verinao fa hoe hifanosina aminay eo tsy maintsy hanofa vila anankiray mihitsy izy ka tsy vita manty zany Ranja olona hiasa ne miora rehefa vita ny staziny ngamo dia ny lehilahy foana ny antoka ny tokantrano moa ve tsy hainao ihany ve natafitan'izy lazanakao e dia raha mba ohatra ve miora anohana manda rehefa orina dia midiso samy avy zany Raoelina za zatra ny avy izy zatra ny adana matahotra koa eo amin'ny fandraisana didy amin'ny miora e manda daholo mbola mandana izy ao miantoko ny sedra e inona moa zay karamako kely iny Ranja fantatro tsara manda tsy hoe raha miaraka amin'ny ora izy dia anindriny io ihany dia hisaraka aminareo tsy fantatro marina mandana izy ao efa alipody e nalahajany izy efa tsy tonga tsony resanao izy ohatrany efa tsy miresaka tsony e simba ny zanako simba ny lerakala kely iny ny zanako monsieur Raoelina ataovy izay hisarany zavatra sarotra ny zavatra tianao atao zany tadio tsara nefa tamin'ny ianao tamin'ny matra tompokila olona filo moa ny tonga nangatraka anao vady dia nisy ny akenao ve nanindray ary tsy fantatrao Raoelina tsy fantatrao mihitsy mantsy nidina ny fanaovanay rehefa nameny andreo zaza roa mahafatifaty ireo avy e dia atakalokolokafa tsy a za ihany malala n'izany Raoelina tenenao tofoana hoe teneo tsara dia mba mety izy ianao anaiky raha miaraka amin'ny mandy ny ora ka mifatotra eo amin'ny dina sy voady koa ny rahany lava ny resaka fa izao no izy e sangisangy akory ny fiainana ka hoe zay voasoratra androany dia tsy voakosoka rapitso misy mivokatra tsara dia tsara izy zany tsy misy dia ny koa ny raisina zao koa ny eny tsy fantatrareo e fetsy ny olona ary tena fetsy tokoa raha imandy zao a ataony ahoana ny fiditra ty an-trano ataon'ny fitaovana fotsiny ianao zanako atao amin'ny passeport dia zay ny hidirany aty papa inona raha nitetidratsy amin'ny fiarahanay sy mandy eny e raha salatria arika misy zany ohatra dia mino ve ianao fa anaiky an'izany zavatra zany e tsy te hiteny ratsy olona e fa ianao angamba manery ahanao an'izany olona tsy manambara veteny akory ny mandy ny lasa directeur niezaka angamba izy hoy ianao niezaka kosa izy e ary mbola hitako amin'ny daholo ny bokyny rehetrarehetra mbola mianatra iny izy hatramin'izao e eny e ka eo ndrindritsika zao niezaka izy dia maninona aka ny toerany Raoelina azonao dia aka ny toerako koa
dia mbola tsy tsapanao ihany very miora hoe ataony olona tohatra fiakarana fotsiny ianao hoe langa marivo tolotra fotsiny angamba raha ireny kosa aloha ny atao hoe fitiavany. Maman, fa ianao ve tsy mino fa fitiavana nge mahay manova olona? Tsy mino an'izany ary miora. Ny olona ohatran'ireny na hilatsahany fanahy masina ary tsy hanam-piovana akory izy. Efa samy resaka olon-dehibe ihany ary nataontsika. Dia miala tsiny ary anontany ianao. Tsy fitiavanao amin'ny papa ve inona tonga anao haka amin'ny aly tamin'izy vao teraka? Sa inona? Hein? Aza mampitovy zavatra tsy mitovy ianao ry Miora. Momba Miora kosa aloha za raha amin'izay resaka izay. Ary izay mihitsy koa ngala tsy hafozako an'ity maman keliko ity e. Hitanareo izany. Tsy mahita lazaina intsony nareo satria marina ny teneniko. Ampy hamakivakiana amin'ny fiainana reto ny fitiavana. Raha tena tsara sy mahafiorina. Ary za matoky. Matoky amin'ny manda fa ohatr'izany izy. Maman koa moa tonga dia lasako. Ry papa. Tsy fantatro izay misy taloha. Fa mba nisy nanakana anareo tamin'izay tianareo natao kosa ary ve? Miora sy mialy a. Tsisy zavatra nataoko teto ambonin'ny tany afa-tsy izay sambatra anareo roa. Ka mba heno ihany aloha ny teniko. Papa, ohatrany tsy nidirako tamin'ny fiainanao manokana. Miangavy anao aho. Asa tsabahana ny fiainako manokana. Miangavy anao aho. Miora, zao no misy. Misisika loatra ianao amin'ity fitiavanao mamy ity. Ny arenanao ane no tedaviny amin'izany e. Zay tsy takatrao sy tsy fantatrao. Manomboka rapitso alohanao dia tsy mahazo mitondra fiara intsony. Ny tômôbily koa tsy fitondrana piasa. Mbola piasako aloha manda. Zay ny fahalalako azy. Mazava? Mazava tsara tompokilahy. Ary eto any amin'izay tany mahafaty azy koa ny tômôbilinao fa tsisy ilako azy e. Na kely akory ary. Orapa! Ahoana? Asivy labera ray lesy a. Tsy ampy reto. Manao arrosazy nga directeur sa manao fety? Asivy ray fa zabe resaka lahy. Dia avela raha iarerevy amiko aty. Mila glaçon. Taovy betsabetsaka. Nasiana sigara ary ve? Anankiray angambany. Ina moa le sigara anareo to? Zay milay aho lesy velavy atoran'izany e. Avy a. Dona nga directeur. Sakafo aloha io e. Raha mahafinaritra kosa nareo aty. Orapa. Ty sigara ifoana an'io afokasika io a. Ifo nareo hoe efa mama. Tsy mivoaka sara zany. Ty rangafas. Ary misy problème mangano ohatrany tsisy nindrinona letsy e. Angatsy maintsy misy problème foana vao mba mirevy e. Sa tsy mahazo mirevy aty zay? Zanga moa teny an'izany. Ohatrany mahagaga nareo sady mirevirery. Tsisy namana nga? Tsisy raha ilana zany. Sa imiora ty latenenina? Efa anay indrapa asony lahy, efa anay miora. Mazava mindrapa avy zany. Zany tsy miresaka amin'ny ora. Dia anontany hoe aiza ny akamanareo? Izy amin'ny bandy mba hiaraka aminareo sa nareo tsisy akama?
ka tsy raraka zay kamalala sy tsy akamalala azonlahy fa tiako fantatry lahy efa na miora raha misy blème tongavany amiko raha misy tsy azoazony lahy any misy na hevitra na sandry misy le zobany zao eto mora ihany ngara directeur anatin'ny kely saina mampiasa sandry tsy aloha venitsika atao lalao madio foana sao anao zay anao ka io arakaraky zay revin'lay ihany io ka zay fa raha piso reo peyeko reo oko zao aleo alohako reo za miinvité anao ny aty amiko ane anao zao ay tsy blème tena daholo zany reo anareo zay fa lasa fa mitady anga zay raha bofinay ngamba lo marika kely misara nonoko ady ady vola ho avy ny anjaranao ngiaradiry de volako lava lalao mbola oely zay aloha ny zava-misy ao aminay ao e asa raha fantatry ndry tsara ny tena zavatra andrasako amindry momba dradofa de ny tsy nao teneniny efa haiko mipaikady momba nino sangiko iny de lolofiko rehefa aveo de davako fika am'izay zay ampijaliana anazy angalao vola sy zavatra fotsiny resiny ty ary revo be hevitra tonga de elao tsy mety kosa zany za mieritreritra fa tsy vola mihitsy lafa ngirifiry olona ohatry reny ka inona ara ny tena paikadindry tiavana ohatrako atao za resy lahatra azy o tena tsy anazy fa za aloha tsy angataka vola amin'izany na ariary ary tsy kesenao indray am'izay mba mifanaraka am'ty sa ataovy tsara fotsiny zay paika anatindry fa raha resaka an'ty aza sy nieritreritra so ihany aloha fa ianao mivadiny fa de mijaly iny raha ohatra ka tokantrano aloha tsy ahaky fa raha momba nay sy raha dova de tsisy antenaiko tsoiny ao to zako le resaka teo za nge mihainao ndry zao ahy mahainao zany mamatsy anahy satria atao zay ataran-dradofa amiko de mba ohatra hoe vidiananao akanjo mivaova isan'andro ranomanitra ohatra zany atoriko andry zay ranomanitra mahalasa dalana iny fa le izy aloha de ranomanitra andreniny za zany tsy maintsy ampirisika anazy saraka aminao am'izay mba tena hoe miaraka tsara zay raha izay indray aloha de tsy hisaraka mihitsy raha vo misaraka zany nge de mizara fananany fa ny tena mampamaika an'iny de niaraka amindry zany ao ihany fa ngatsy hitanao ketriketrika koa ny lohany iny momba andrahoelina satria rahoelina sady naminy ny mpiara-miasa aminy nefa izy andeha nadalana ko raha tsy olo iny izy ngotsara lamenatra am'izany ataovy tsara ihany aloha zay paika fa rehefa ohatra indry ka mila saika manoratra fotsiny azy de efa maky ndry avy eo ka raha saika zany mbola mety misy trasy mba angaviko ianao mba ataovy espèce raha azo atao tsy mampaninaka izany raha zay ny tena mety mahatsara azy fa ny tena mahalasa ny saiko koa de ity ary tena mbola ady mafy be rehefa fitiavana manda manko miora fa inona ny tianao anatiako anao ary zay asoa amin'ny ora mantsy no de davitsika sa tsy zany milay be mbola tsy matso efa feo indray ngamba efa kelikely efa tafiry ve tsika am'teo koka de mba pasoina be aloha